izay mandray ny toerany avy hatrany manaraka ny karipetra mena ary andray ny toerany avery amin'ny zorotrano izay akavian'ireo mpitsara avo ary nona fa izay no nandrasana eto amin'ity fotoan-dehibe ity fa anomboka tsy ela izany lanonana fametrahana izany miaro fenitra izay tazantsika mitarika ireo zay sary zany zay vao nilatsaka somary misy fatarana kely ihany zany mandray ny toerany amin'izao fotoana izao ny filohan'ny repoblika. Ny mpanao gazety moa zany ato ambony ato dia mifanaretsaka izay tsy izy eo amin'izay fakana sary zay araka ny mahazava-dehibe ity fotoana anio ity izay ametraka ireo mpitondra avo eo anivon'ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenana moa zany dia lalàna miasy miantoka ny zo sy adidin'ny olom-pirenena tsirairay, zany hoe nisy lanjany lehibe zany lalàna izay entina manoritra ireo fepetra mikasika ny fifidianana na fanendrena ny mpitondra rehetra eo amin'ny firenena. Lalam-panorenana ihany koa dia lalàna entina mametraka ny firafitry ny androm-panjakana rehetra misy eo amin'ny firenena. Dikan'izany tena ngezabe zany no ity fotoana ity satria dia iekena ny fiainam-pirenena manontolo zany hoe izay andraikitra akinina amin'ireto sivy mianadahy izay mpitsara avokoa moa zany no akamaroan'izy ireo raha ny ataontsika hoe ny mari-pahaizana izay nentina nanaovana ny masosivana izay nentina nifidy azy. Tena anivon'ireo filan-kevitra ambonin'ny mpitsara dia saika mpitsara avokoa, nisy 7-10 mianadahy ny mpitsara atao anatin'izany dia anankiroa no nivoaka avy tao ary teo anivon'ny Antenimierandolona nisy mpitsara anaky 7-10 ihany koa ny tao dia anankiroa no tafavoaka tao anatin'izay. Torak'izay ihany koa ny teny anivon'ny Antenimieram-pirenena ary ny filohan'ny repoblika moa dia mazava be fa anaky telo ny azy no nitendreny. Ny mampiavaka ireto mpitsara reto moa zany dia voalohany eo amin'ny tantara fa vehivavy avokoa ny anaky ny maro anisa amin'izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia miditra ny mandray ny toerany ireo mpitsara avo momba ny lalam-panorenana tarihina Andriamatoa Jean-Éric Rakotoariso izay navita ny fotoam-piasany tao anatin'ny 7 taona. Marihina ihany fa ny fotoam-piasany tony mpitsara avo tony zany dia 7 taona izay tsy azo avaozina, zany hoe mandat non renouvelable moa zany no andikana azy izay no fehi-potoana iasan'izy ireo koa dia anomboka avy hatrany izao lanonana izao. Aleo angamba ho avelantsika anareo anaraka ny fandehan'ny raharaha atao anatiny.
Manasa anareo mpanajana hipetraka teo. Andraisana ny fianianana ataon'ireo mpikambana vaovao ato ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Andriamatoa lehibe ny firaketa-tsoratra miangava ianao aho hamaky ny andinin-dalàna mahakasika izao lanonana izao. Andininy fahaefatra ambin'ny folo amby zato amin'ny lalam-panorenana. Misy mpikambana sivy ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny fiompitonana iasany dia fito taona tsy azo avaozana. Mpikambana telo amin'izy ireo no tendren'ny filohan'ny repoblika, roa fidininy anteny meram-pirenena, roa fidininy anteny meran-dolona, ary roa fidininy filan-kevitra ambony momba ny mpitsara. Ny filohan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana dia fidininy mpikambana amin'ireo mpikambana ao amin'io fitsarana io. Izany fifidianana izany ary koa ny fanendrena ny mpikambana hafa dia toavina amin'ny alalan'ny didim-panjakana raisin'ny filohan'ny repoblika. Fiadidinan'ny repoblika didim-panjakana laharana fa 120 efatra amby 700 anendrena sy anamariana ny fifidianana mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny filohan'ny repoblika araka ny lalam-panorenana araka ny tsivolana ny lalàna fehizoro mikasika fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Araka ny didim-panjakana laharana fa 220 sy 900 tamin'ny 4 marsa 2020 anamariana ny fahataperan'ny fehim-potoana ny asan'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Araka ny fitanana tsoratra laharana fa 9 amby zato tamin'ny 14 marsa 2020 mikasika ny fifidianana solotena roa avy amin'ny anteny meram-pirenena ho ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Araka ny fitanana tsoratra laharana fa PVA X OR ray ohatraohatra telo 2020 tamin'ny 20 marsa taona 2020 sy 2020 mikasika ny fifidianana solotena roa avy amin'ny anteny meran-dolona ho ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Araka ny fitanana tsoratra nataon'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara ny 13 hatramin'ny 17 marsa 2020 sy 2020 mikasika ny fifidianana solotena roa ho ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany, tendrena ho mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana avy amin'ny filohan'ny repoblika Ramatoa Rakotobe Andriamarojaona Vololon'Irena Kristianina, Ramatoa Razanadrainy Arson Rahely Manantsoa Rondro Lucette Andriamatoa Mbalo Ranaivo Fidèle. Andininy faharoa, araka ny voalazany andininy fa 700 andalana faharoa sy fahaefatra ao amin'ny lalam-panorenana marina ny nahavoafidy ireto mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ireto. Avy amin'ny anteny meram-pirenena Andriamatoa Rasolo Nandrasana George Merlin, Andriamatoa Nelson William. Avy amin'ny anteny meran-dolona Ramatoa Rakotiniaina Raveroanitra Mbolatianiony Antonia, Ramatoa Ranevson Rojiniaina. Avy amin'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara Andriamatoa Florent Rakotoarsoa, Ramatoa Ratovonelinjafy Razanoarsoa Germaine Bakoly. Andiny fahatelo, mandray ny asany avetrany izy ireo aorian'ny fahatotosany ny voalazany andiny faharoa folo amin'ny tsivolana laharana fa 2020 ohatraohatra telo tamin'ny 12 novambra taona 2020 anaovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Andininy fahaefatra, foanana ary foana ny fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'ity didim-panjakana ity, indrindra fa ireto didim-panjakana ireto.
Larana fa efatra amby folo sy roa arivo, roa amby zato tamin'ny fito amby roapolo febroary efatra amby folo sy roa arivo. Nanendrena mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana avy amin'ny filohan'ny repoblika. Larana fa efatra amby folo sy roa arivo, efatra amby folo sy efajato sy arivo. Tamin'ny 6 septambra efatra amby folo sy roa arivo, nanamarihana ny fifidianana mpikambana roa ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana avy amin'ny antenimera pirenena. Larana fa efatra amby folo sy roa arivo, 5 amby folo sy efajato sy arivo, tamin'ny 6 septambra efatra amby folo sy roa arivo, nanamarihana ny fifidianana mpikambana roa ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana avy amin'ny filakevitra ambony momba ny mpitsara. Larana fa 9 amby folo sy roa arivo, 9 sy fitonjato, tamin'ny 1 amby roapolo jiona 9 amby folo sy roa arivo, nanamarihana ny fifidianana mpikambana roa ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana avy amin'ny antenimera-ndolona. Larana fa 9 amby folo sy roa arivo, ohatra 3 amby fitopolo, tamin'ny 4 amby roapolo janoary 9 amby folo sy roa arivo, nanovana ny andinindininy sasantsasany amin'ny didim-panjakana larana 4 amby folo sy roa arivo, 2 amby zato tamin'ny 7 amby roapolo febroary 4 amby folo sy roa arivo, nanendrena mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana avy amin'ny filohan'ny repoblika. Andinin'ny fahadimy, noho ny amehana sy araka ny fepetra voalaza ny andininy fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa amin'ny itsyvolana larana fa 2 amby enimpolo ohatra 1 amby efapolo tamin'ny 9 amby folo septambra taona 2 amby enimpolo sy 700 sy arivo, mikasika ny fepetra akapobe momba ny lalàna ifampitondrana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana ny isam-batan'olona, dia manan-kery avetrany ity didim-panjakana ity raha vantany vao ampahafantarina ny be sy ny maro amin'ny alalan'ny fampelezam-peo sy ny fahita lavitra, ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety-panjakan'ny repoblika. Natao teto Antananarivo ny voalohan'ny volana aprily 1 amby roapolo sy roa arivo, manao soniny didim-panjakana Andry Rajoelina. Megavy ny ritsaka raha tomponareo le mpikambana vaovao. Ramatoa Rakotobe Andriamarjona Vololon'ny Irina Kristianina, Ramatoa Razana Drainy Arson Raël Manatsoa Rondro Lucette, Andriamatoa Mbalo Ranaivo Fidèle, Andriamatoa Rasolon'Andrasana Georges Merlin, Ramatoa Rakotiniaina Raveroantrambolatianony Antonia, Ramatoa Ranaivison Rodiniaina, Andriamatoa Florent Rakotoarsoa, Ramatoa Ratovinelin-Jafy Razanoarsoa Germaine Bakoly. Minina va ianareo fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamendrena ny andraikitra tolotra anareo ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa ndray fanapahan-kevitra ankalalahana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ary ireo foto-kevin-dehibe raiketiny no hanibaiko anareo amin'izany. Minina koa va ianareo fa hitandro mandrakariva ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana. Izay voatonona ny anarany dia hiangaviana mba hanatiny eto amin'ny micro, manangana ny tanana kavanana ary manonona ny fianianana. Ramatoa Rakotobe Andriamarjona Vololon'ny Irina Kristianina. Mianinao fa hanatanteraka ny tsakany sy andavany ary ampahamendrena ny andraikitra tolotra eo amin'ny fitsara avo momba ny lalam-panorenana. Tsy andany na amin'iza fa andray fanapahan-kevitra ankalalahana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy lalàna manan-kery ary ireo foto-kevin-dehibe raiketiny no hanibaiko amin'izany. Miahina koa fa hitandro mandrakariva ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana. Ramatoa Razana Drainy Arson Raël Manatsoa Rondro Lucette. Mianina fa hanatanteraka tsakany sy andavany ary ampamendrena ny andraikitra tolotra
ao amin'ny fitsarana avy no malalam-pandrenana. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa handray fanapahan-kevitra ankalalahana ka ny fanajana ny lalam-pandrenana sy ny lalàna manan-kery ary ireo foto-kevin-dehibe raketiny no any baiko amin'izany. Mianina koa aho fa hitandro mandrakariva ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana. Andriamatoa Mbalo Ranaivo Fidèle. Mianina aho manatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamendrena ny andraikitra tolotrahy ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa andray fanapahan-kevitra mikalalana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ary ireo foto-kevin-dehibe raketiny no any baiko ahy amin'izany. Mianena koa aho fa hitandro mandrakariva ny tsambaratelo ny diniky ny fitsarana. Andriamatoa Rasolo Nandrasana George Merlin. Mianina aho fa natanteraka antsakany sy andavany ary ampamendrena ny andraikitra tolotrahy ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy andanina amin'iza na amin'iza fa handray fanapahan-kevitra ankalalahana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ary ireo foto-dehibe raketiny no hany baiko amin'izany. Mianina koa aho fa hitandro mandrakariva ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana. Ramatoa Rakotiniaina Raveroany Trambolatyaniony Antonia. Mianina aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamendrehany ny andraikitra tolotrahy ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa handray fanapahan-kevitra ankalalahana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ary ireo foto-kevin-dehibe raiketiny no any baiko ahy amin'izany. Mianina koa aho fa hitandro mandrakariva ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana. Ramatoa Ranaivson Rojoniaina. Mianina aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamendrehana ny andraikitra tolotrahy ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa handray fanapahan-kevitra ankalalahana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ary ireo foto-kevin-dehibe raketiny no hany baiko ahy amin'izany. Mianina koa aho fa hitandro mandrakariva ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana. Andriamatoa Florent Rakoto Arsoa. Mianena hanatanteraka antsakany sy andavany ary ampamendrehana ny andraikitra tolotrahy ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa handray fanapahan-kevitra araky ny lalàna ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ary ireo foto-kevin-dehibe raketiny no hany baiko ahy amin'izany. Mianina koa fa hitandro mandrakariva ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana. Ramatoa Ratovinelin-Japy Razano Arsoa Germaine Bakoly. Mianina aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamendrehana ny andraikitra tolotrahy ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa handray fanapahan-kevitra ankalalahana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ary foto-kevin-dehibe raketiny no any baiko amin'izany. Mianina koa aho fa hitandro mandrakariva ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana. Andriamatoa sy ramatoa mpanolotsaina avy momba ny lalam-panorenana vaovao. Ambara fa voapetraka ara-panjakana iandraikitra ny asa nanendrenanareo ianareo. Iangaviana ianareo andray ny toeranareo. Dia mifamatika izany ny toeran'ireo mpitsara, izany hoe niala teo amin'ny toerany izany ireo
mpikambana tao amin'ny fitsarana avy momba ny lampanorenana izay navita ny fotoam-piasany mivoaka miala ny toerana nipetrahany ary mandray izany toerana izany ihany kosa araka ny nambaran'ny lalàna teo ireo mpikambana vaovao sy vimenada andray izany toeran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izany izay no fandehan'ity famindram-pahefana eo amin'ireo mpitsara avo ireo. Marina ihany fa 5 mirahavavy moa zany no 5 mirahavavy miaraka amina anankiefatra ny lehilahy izay no mpikambana ao anatin'ireto mpitsara avo vaovao reto, zany hoe voalohany eo amin'ny tantara zany izay le approche genre izay moa le filazan'ny zareo azy eo amin'izay le fampitomboana ny isan'ny vehivavy amin'ny fandraisana andraikitra. Valo menadamo zany izy no ery amin'ny toerana aloha ery zany toy izao ny fivaky ny firaketana-tsoratra ny fianianana nataon'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Androany alakamisy 20 aprily taona 2024 tamin'ny 10 ora misandratrandro teto amin'ny efitrano fitsarana eto amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana Ambohidahy Antananarivo. Araka ny fepetrandreto didy mandalany ireto ny andiny fa 420 amin'ny lalam-panorenana didy fanjakana laharana fa 2024 7 tamin'ny 1 volana aprily 2024 anendrena sy anamarena ny fifidianana mpikambana ao amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana. Teo amin'ny fotoam-pitsarana manetsiketrika natrehan'ny filohan'ny repoblika, ny filohan'ny antenimieran-dolona, ny filohan'ny antenimieram-pirenena, ny prime ministre sady lehibe ny gouvernemanta ary ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Dia noraisin'ny filohan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana ny fianianan'ireto mpanolotsiana avo momba ny lalam-panorenana voalaza anarana manaraka ireto: Ramatoa Rakotobe Andriamarojona Volon'ny Irina Kristianina, Ramatoa Razana Drainy Arson Raely Manantsoa Rondro Lisette, Andriamatoa Mbalo Ranaiko Fidèle, Andriamatoa Rasomina Andrasana Georges Merlin, Ramatoa Rakotoniaina Ravero Anitra Mbolatianiony Antonia, Ramatoa Ranaipsona Rojoniaina, Andriamatoa Florent Rakoto Arsoa, Ramatoa Ratovinelonjafy Razano Arsoa Germaine Bakoly. Izay nanambara toy izao teo am-pananganana ny tanany havanana. Mianiana fa atanteraka atsaka-tsy-andavany ary amin'ny mpahamendrehana ny andraikitra atolotray ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy andany na amin'iza fa andray fanapahan-kevitra ankahalalahana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalana manan-kery ary ireo foto-kevin-dehibe raiketiny no any ibaiko amin'izany. Mianina koa fa hitandro manakariva ny tsy ambaratelo nidiniky ny fitsarana. Rehefa zany dia no mariny filohan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana fa vita fianianana araka ny lalàna izy ireo, koa nambarany fa voapetraka ara-panjakana amin'ny toerany avy izy ireo. Arak'izany dia nataonay lehibe ny firaketan-tsoratra eto fitsarana momba ny lalam-panorenana izao firaketana izao izay avoaka amin'ny gazety mpanjakan'ny Repoblika. Andriamatoa filohan'ny Repoblika, Andriamatoa sy Ramatoa filohan'ny androm-panjakana sy ireo mpikambana ao amin'izany androm-panjakana izany. Excellence, Monsieur les ambassadeurs, mialatsiny raha mandray fitenenana ny solitena reto namako reto fa ny teny nomena no mahasolanga fa raha tsy nomena kosa mahajoko. Mananjoko izy ireo ka fa teny, ka fa kola teny, ka mpikavana no andraisako izany didy izany. Ny voalohan-teninay dia ny fisaorana any Andriamanitra nahatanteraka izao fotoana lehibe nahazoana nahaterahana ny fianianana nataon'ny mpikambana vaovao ato amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izao. Andriamatoa filohan'ny Repoblika, ny fisaorana dia toy ny taramasoandro posaka avy any Antsinanana ka ny avo indrindra ny antefany voalohany. Noho izany misaotra anao
Andriamatoa Filoha nanofina sy nanatrika izao fotoan-dehibe izao. Ianao tokoa novovonana iadian'ny lohany ka zava-dehibe loatra ny fahatongavanao sy nanatrehanao izao fotoana izao. Misaotra Andriamatoa Filoha. Tsy lasa-danja amin'izany koa ny fankasitrahana anareo lehibe ny androm-panjakana Isatsokajy sy ny mpikambana amin'izany androm-panjakana izany nanome voninahitra izao lanonana izao. Sitraka eto matory tompoko Valiana Ramatsiaro. Tsy adino koa ny fisaorana an'Andriamatoa Filoha ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny mpikambana amin'izany fitsarana izany nanatotosa sy nanamina ny fanantanterahana izao lanonana izao. Fomba sy fihetsika vaovao mahatehidera tokoa izao asehonareo izao. Fa samba ny tantaran'ity fitsarana ity ka nisy fianianana ataon'ny mpikambana vaovao raisiny mpikambana teo aloha. Miendrika famindram-pahefana ara-demokratika izany ka tsara hitovizana. Tompolahy sy tompovavy, raha nanao izao fianianana teto izao ireo mpikambana vaovao ato amin'ny fitsarana avy lalam-panorenana dia nisy loharano nipoirany izy ireo. Dia ao ny filohan'ny Repoblika izany, ny antenimiran-dolona, ny antenimiram-pirenena ary ny filakevitra ambony ny mpitsara. Ianareo no nitompona afotsy sy nahandro nahamasaka ary nifantona ireo mpikambana koa mamerina ny fisaorana anareo. Toky nomenay nareo fa araka ny fianianana nataonay teo dia hitandro ny fahamarinana sy hampananja ny lalàna sy ny lalam-panorenana mandrakariva izahay eo am-panatanterahana ny asanay. Fa izany no antony filaminana ho an'ity firenentsika ity. Voninahitra tsy bika tompoko ka tsy atao afatram-bary ary tsy andraraka andoha izahay. Lamina hitantanana ny fanjakana sy ny vaovoaka ny lalam-panorenana ka ny fanajana izany no antoky ny fampandrosoana sy ny filaminana eto amin'ny firenena. Ho tandrovanay lalandava izany. Andriamatoa Filoha Jaina, tompolahy sy tompovavy, ny teny io nitahaka ny salaka ka raha lava loatra mamatotra ka dia ho faranako eto ny teniko dia mametraka ny fisaorana aminareo tompo. Mifarana eto ny fotoam-pitsarana manetsiketsika nandraisana ny fianianana nataon'ireo mpikambana vaovao ato amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Noho ny ame anara-pahasalamana dia tsy afaka ny fandraitanantsika fi fampiarahaba fa hosolon'izany kosa dia mety sy tsara raha miara-mitehika isika tompoko. Toy izao ny fandaminana ialantsika ito amin'ity efitrano ity. Ireo mpikambana vaovao vita fianianana no mandeha mialoha makatsy atokoana anatsy ary manaraka azy avy hatrany Andriamatoa Filohan'ny Repoblika. Akasara ivelany eo zareo fa mandritra izay fotoana izay antsika ato an-trano kosa aloha tsy misy mihetsika fa ireo arom-penitra Isatsokajy. Ireo mpitsara avo amin'ny lalam-panorenana izay sivy mianadamu tena isan'izy ireo fa nisy anankiray izay tsy nanatrika teo Andriamatoa Noelson William angamba raha fijerinay azy eo izay no tsy nanatrika teto mety misy antony manokana mety tsy nateo azy mino fa tsy maintsy mbola isy moa ny fanazavana izay atao mikasika an'izany fa mizotra somatsara kosa nefa ny lanonana rehetra teto atao anatin'ny fanajana ny lalàna ary natrehan'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina izay misy antony lehibe tokoa zay eo amin'ny tony rafim-panjakana itony izay fanatrehan'ny filohan'ny Repoblika ny fametrahana ireo mpitsara antapony mpitsara avo ireo ary amin'izao fotoana izao moa dia miroso makao amin'ny fanaovana ny fiarahana makasary eo ivelany eo angamba aloha zany izy ireo misy ilay photo de famille izay iarahany amin'ny filohan'ny Repoblika izay efa mihazo azy ireo eto amin'ny zany toeran'izany. Izay kosa dia mametraka ny famaranana ity fitantarana mivantana ity akasitrahana ireo ekipa teknika ny televiziona malagasy izay efa nametrapetraka ireo fitaovana hatry ny naraina no nanao izao fampitana mivantana izao ary dia izay ngamba no masaka teto amin'ity toerana ity fa dia mametraka ny veloma finaritra tompoklasy